banana dino anay ianao Andriamanitra fa teo foana ianao. Mankasitraka Jesosy fa tsy nojerenao akory ny lasa tsy nentina taonay Andriamanitra fa nahatery ianao tao anatin'ny fonao dia ny hanafaka sy ny hamonjy any Tsarary avy. Miambonahitra ianao Andriamanitra, ankalazaina ianao Jesosy fa Andriamanitra tsy miovy ianao, fa Andriamanitra masina ianao. Misaotra ny amin'ny herinandro izay navelanao natrehanay Andriamanitra, ary tsapany efa tsy niady rery izahay Jesosy fa tena teo ny tananao ny tantananay. Na dia tahaka ny ahoana na tahaka ny ahoana fitsoky ny rivotra sy ny hamafin'ny ny onja dia tsy nampiova ny teninao izany Andriamanitra, ary tafatoetra tao anatin'ny fonay ny teninao Jesosy eo. Ary ny antoka nafahanay nijoro mandrakariva dia tsy ny fahaiza-manao nay Andriamanitra fa ianao miteny, fa ianao mampianatra ary ianao mitarika Jesosy eo. Ny ampitso, ny mandrakizay, ny hoavy rehetra Andriamanitra dia mbola apetraka feno eo am-pelatananao Andriamanitra. Dia izay tianao Andriamanitra no ao ka atao, izay mety aminao Jesosy no ako tanterahana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahiana, misaotra Jesosy ny amin'ny fampahitam-pity, misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana, misaotra Jesosy ny amin'ny fitsapana maro samihafa, misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainana Tsarary avy, tsy voatery takatry ny sainay Andriamanitra fa misaotra anao zahay. Misaotra Jesosy, ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra, isaora izy, ankalazao ny anarany masina, aza velangina ny vavanao feno fisaorana amin'izao fotoana izao, isaora izy, ankalazao Jesosy. Alleluia. Misaotra ray fa mpanjaka ianao, misaotra ray fa mpamonjy ianao, misaotra ray fa tao anatin'ny tany ahy dia teo ianao Andriamanitra nitoetra nijoro ho mpamatsy. Tao anatin'ny fotoana mety natsapany ahy hirifiry dia indro ianao Andriamanitra tonga ho fanasitranana. Tamin'ny fotoana mety tsy nisy ny fanantenana intsony dia ianao Andriamanitra tonga ho mpamonjy ho anay Tsarary avy. Tamin'ny fotoana mety nahakivy sy naketraka ny fonay Andriamanitra dia tonga ianao ho mpampahery, ary ny fampaherezanao Andriamanitra dia ambony noho ny tenin'ny olona, ambony noho ny fahaiza-manao ny olona, ambony noho ny fahatakaranay Andriamanitra, ambony noho ny zavatra rehetra eritreretinay fa mety lavitra, satria ny teninao mihitsy dia milaza fa ny fihevitray dia tsy tahaka ny fihevitrao Andriamanitra, tsara lavitra ny fihevitrao, ambony lavitra ny fihevitrao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy amboary izay Andriamanitra dia tario indray Andriamanitra. Asa raha fisaorana androany tao toy izantsika fisaorana rasitraka ao, isaora izy ny amin'ny antsipiriany, amin'ny ankohonany, ny amin'ny asany, amin'ny vady aman-janaka, ny amin'ny zava-mahagaga rehetra izay nataon'Andriamanitra. Jesosy misaotra anao ny any amin'ny zavatra ho avy ary Andriamanitra, ny any amin'ny zavatra mbola tsy mitranga dia efa misaotra anao sahady Jesosy, ny amin'ny zavatra tsy takatry ny sainy dia efa misaotra anao sahady Jesosy eo, ny amin'ny testa izay tsy maintsy lalovanay, ny fizahan-toetra izay tsy maintsy handalovanay Andriamanitra dia efa isaorana sahady, satria ny Andriamanitray dia tsy hitondra fahafatesana eo amin'ny fiainanay fa ny Andriamanitray dia miantoka ny fananganana ny Tsarary avy. Ary ety an-tany dia efa tianao sahady sy Andriamanitra hanambara ny voninahitra ao, aneho ny voninahitra ao Andriamanitra ho ety an-tany tokoa tahaka ny any an-danitra. Ny tokan'Andriamanitra tokony ho reharehanay dia ianao Kristy amin'ny fotoana rehetra. Ninina zavatra mitranga taoko ianao Jesosy no hitarika anay, amin'ny anaranao Mpanjaka. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy Kristy izay reharehantsika Tsarary avy izay mendrika ny voninahitra. Amen. Maka salamo fahina amby sivifolo tsika, salamo fahina amby sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, salamo fahaenina amby sivifolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, salamo fahina amby sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Mialohany afahantsika mamaky izany ten'Andriamanitra izany dia mangataka rasitraka hoe ataovy tahaka ny ianao miresaka amin'Andriamanitra mamaky ten'Andriamanitra, aza raisina tahaka ny fahazarana fotsiny ihany mamaky ten'Andriamanitra, fa mialohany andrenesanao ny ten'Andriamanitra ataovy azo antoka fa efa miova ny fonao ary efa ekenao sady ny ten'Andriamanitra. Vakitsika izany teny izany salamo fahina amby sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, izay mivakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ny raha firam-baovao ho an'i Jehova, ny raha ho an'i Jehova ary tany rehetra, ny raha ho an'i Jehova misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho diaraina indrindra sady mahatahotra fambon'Andriamanitra rehetra. Amen. Mendrika ny diaraina ny tompontsika ary ny fiderana tena andrasin'Andriamanitra amintsika Tsarary avy dia tsy teny aloha fa fo aloha toepo. Ataontsika hivavaka mba tena ho fiderana an'Andriamanitra amin'ny fitepony fotsika Tsarary avy ary ninina zavatra mitranga dia tsy avelantsika ampisaraka ny fitiavantsika an'Andriamanitra izany rehetra izany. Azanao tovavakantsika Tsarary avy ary Jesosy mitsaotra anao izay Andriamanitra ary te hideranao Andriamanitra ny amin'ny fahaiza-manao anao, mideranao Andriamanitra ny amin'ny fitondranao ny fiainako, mety be ny fitondranao ny fiainako
ary mbola te hanankina foana mihoatra ny fiainako eo am-pelatananao Andriamanitra satria fantatro fa rehefa ianao no mitantana dia tsy maintsy makany amin'izay efa hitanao lavitra be any Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Tario Andriamanitra amin'ny fanenao masina ary eo ka amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra dia tsy teny mpanenenana, tsy teny mpitarainana, tsy teny mpangatahana no hivoaka ny vavako eo amin'ny fiatrehana zavatra anankiray fa ho teny mpiderana foana mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy. Aoka aefa sady azoto hideranao amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra ary tsisy asaraka amin'ny fitiavanao Kristy, tsisy asaraka amin'ny fitarihanao fany masina fa aoka amin'ny fotoana rehetra dia tsy nofoko ny tarika na ny fahaiza-manaoko fa ianao no tiako hitarika Andriamanitra. Asandrato sa vavaka izany amin'izao fotoana izao raha sitraka ao teny mihitsy Tompo ianao no tokana tiako hitarika. Efa ho eto ilay tsy vitanao hatramin'izay ilay tany an-trano, ilay fanapa-kevitra ny anaraka an'i Jesosy efa ho eto amin'ity fanombohana ity izany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa ho eto izany ho voninahitran'Andriamanitra. Jesosy eo manaiky Andriamanitra ny amin'izay hitarihanao, manaiky Andriamanitra ny amin'izay fandaminanao, manaiky a Jesosy, manaiky a Jesosy, manaiky a Jesosy, tena manaiky a Jesosy fa ny fitarihanao ny tsara indrindra. Ary anatin'ny zavatra tsy takatra ny saiko Andriamanitra dia aoka tsy ho adinoiko mandrakizay ny teninao izay milaza fa ny antom-pisiko, ny antony nanaovanao ahy dia ny anambarako ny fiderananao Andriamanitra. Jesosy eo ampianaro izay Andriamanitra eo anatin'ny zavatra tsy hainay mba ho vaina fiderana amin'izay ilay izy fa tsy ho vaina fimenomenomana eo anatin'ny zavatra mety tsy mitovy ny sainintsainanay sy ny zavatra mitranga dia aoka tsy tapatapa no asetrinay an'izany Andriamanitra fa hianatra izay hoe Jesosy mbola mideranao foana anie izahay satria ny fiderako anao Andriamanitra ny tena fiderana ankasitrahana, ny tena fiderana authentique dia tsy fiderana vokatry ny zavatra azo fa fiderana vokatry ny fahalalako anao Andriamanitra. Dia afaka ny teny hoe masina masina ianao Tompo lay raitsy to mendrika ianao, mendrika ianao ilay zanak'ondry ambarao hoe masina ianao, masina ianao, masina ianao Tompo, ianao Tompo lay raitsy to mendrika ianao, mendrika ianao ilay zanako. Amen, amen, amen. Asandratsika ny alleluia, asandratsika ny fiderana, asandratsika ny voninahitran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alleluia, alleluia, alleluia. Wanitupu panzaka tsitu. Alleluia, alleluia. Wanaoreriane. Alleluia. Ambarao tenenao vavanao mihitsy androany. Alleluia. Wanitupu panzaka tsitu. Alleluia, alleluia now, alleluia, masina. Asabatong tama do tsika teny masina ianao Tompo, masina ianao Tompo, ianao Tompo lay raitsy to mendrika ianao ilay zanako,
masina ianao, masina ianao, masina ianao Tompo, lay ratsy Tompo, mendrika ianao, rilazanak'ondry, masina ianao, masina ianao, ianao Tompo, lay ratsy mendrika ianao, mendrika ianao, masina ianao, haleluya, haleluya ianao, lay ratsy Tompo, mendrika ianao, rilay zanako, mendrika ianao, rilay zanak'ondry, amen. Mendrika ianao, rilay zanak'ondry, amen. Jesosy zany fiderana zany Andriamanitra dia tsy hoe rehefa tanteraka ny zavatra kasainy Andriamanitra vao tokony hivoaka ny fiderana. Feonatrehan'ny zavatra anankiray mety tsy ny omananay Andriamanitra. Ianao ny deraina Jesosy fa tsy ny zavatra azo. Dikan'izany ianao na tsy miova omaly Seigneur mandrakizay, tsy tokony hiova ny fideranay Andriamanitra. Tokony tafatoetra foana ny fideranay ianao Andriamanitra. Le mendrika ianao. Taontsika fona amin'Andriamanitra raha nisy fotoana mety nankintsika tamin'ny zavatra azo ny qualité fiderantsika tsirairay avy. Taontsika fona amin'Andriamanitra raha nisy fotoana tena nafana be ny fideranao satria nahazo zavatra ianao, ary rehefa tsy nahazo ianao dia nangatsika ny fideranao. Tsy izay nandrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy, fa ny andrasany dia izao ny fiderana miankina aminazy fa tsy miankina amin'ny zavatra azonao. Jesosy mifona aminao Andriamanitra. Indray mety nientana be ny foko satria nisy zavatra azoko. Jesosy tsy tokony izany ny tena fiderako anao Andriamanitra. Fa ny fiderako anao dia ny fahatsapako fa anao ao Tompo, fahatsapako fa tena hoe iray aminao Andriamanitra. Izay mahatonga anao ny teny Jesosy aza mifaly fa hoe manaiky anareo mifanahy. Fa mifaly satria voasoratra Jesosy eo, voarakitra ny mombana tsirairay avy ao aminao Andriamanitra. Zany no antom-piderana, zany no antom-pifalian'Andriamanitra. Jesosy eo, fenoy izay fany masina, fenoy ao fany masina, fany masina fenoy androany. Taontsika vavaka izany teneny hoe fany masina fenoy androany. Raha misy zavatra hitanao fa tsy marina, ranon-javatra tsy marina eo amin'ny fiainako, dia tena ariko hatrany amin'ny farany izany Andriamanitra. Fa tiako ho rano vaovao mba hisiana divay vaovao ny ao amiko Andriamanitra. Aleluia. Jesosy eo, afoko Andriamanitra ny zavatra rehetra, fa tiako hitoetra eo amin'ny fiainako ianao Andriamanitra. Mameno fany masina, avy mameno tanterakay fa eto ianao, tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao, hitondray ilay fiainanao Tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindrana, fanahy masino, fanahy masino, tonga soeto, tonga soato amikanao, mandray anao sa
Yesu nitoeranao fianao nandraindraina milanao ny fonay mifanatrehanao fanay masino tonga soety anao mandray anao zahay magnetahitanao mihitsy zahay fanay masina raha soperanao ianao no andraindraina milanao ny fonay fa maniry mafy anao maniry ny fanatrehanao avy mameno etianao tsy ho feno zavatra fa afa-tsiana hitondrany fiainanao tompo ao anatiko avy mameno tanterakay tsy ho feno zavatra fa afa-tsianao hitondray fiainanao tompo ao anatiko fany masino avy mameno feno zavatra fa afa-tsiana hitondray le fiainanao tompo ao anatiko fany masino hitondray le fiainanao tompo ao anatiko fanay masino mamiko indrindra anao hitondray le fiainanao Jesosy ao anatiko ao hitondray le fiainanao tompo ao anatiko fanay masino mamiko indrindra rehefa feno anao zay Andriamanitra alleluia rehefa feno anao zay tsy manana anjara aminay fahavalo tsy misy afaka hitoerany fankahalana ny fonay rehefa feno anao Andriamanitra ary tsy avelana isirika ho an'ny fahavalo eo amin'ny fonay Andriamanitra satria anao tanteraka Jesosy ny momba anay rehetra tompo dia fa anao ambarao mihitsy androany tao tsika nambara zany Jesosy ambara zany amin'ny anaran'i Jesosy hiteny ianao hoe Jesosy anao aho dia anakaiky anao foana Andriamanitra eo aminao ny tena tiako izy tompo ataovy manakaiky anao sy ny azo fijalianao manakaiky zany nanivoana mivoatra kaisao rako
anao tompo rekony feonao zay mitoriny fitiavanao nefa milatsanga ny fo nefa mila atsanga ny filo anantonako anao anakekezako anao mihoatra Jesosy anao tompo atao manakake sy ny azo fijalianao ao manakaiky zany lany voanao mivoatra tompo atao mi manakaiky tompo siny azo fijalianao manakaiky taovy manakaiky anao ao mivoatra oka mihetahitatsika mihitsy atao mihetahita mihitsy zany ataovy manakaiky anao siny azo fijaliana manakaiky zany mivoatra tompo ataovy manakaiky anao saratony tananao tsikira zany am'izao fotoa zao zo fijalianao manakaiky zany lany voanao mivoatra kaisarako mivoatra kaisarako eo aniranao mivoatra kaisarako asitiaka mafo an Jesosy asandrato ny anaran'i Jesosy asandrato ny anaran'i Jesosy asika alleluia mafe alleluia 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 sitiaka mafeo an Jesosy sitiaka mafo an Jesosy naiza iangona rona telo naiza iangonany rona telo no ny amin'ny anaran'i Jesosy dia eo izy. Dao tsika isotrany amin'izany fanetretenan'Andriamanitra zany. Hoe raha mbola vonona foana ianao ny eo anaminy, dia mbola vonona foana koa izy ny andray anao. Asa raha tovavaka amin'izao fotoana izao, teniny Tompo misaotra anao aho. Fa ny olona matetika tsy te eo anamiko, satria mahafantatra ny lasako. Fa ianao tsy mba ohatran'izany Andriamanitra, nefa tsy misy mahafantatra ny lasako mihoatra anao Kristy. Dia ianao irery an'Andriamanitra, membonahitra ny anaranao Jesosy, ankalazaina ny anaranao Jesosy, miendrika ny fiderana anao Jesosy. Alleluia, 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 alleluia. Sotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo.
meo azy ny fiderana tsara indrindra mendrika indrindra mahampanjaka azy dia oko amin'ny fotsika rehetra endrana sy fakahita amin'ny mpanao atsika raha misy tokana eto amin'ity takarivo ity mendrika eo amin'ny fiderana dia ilay tokana mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ao fofa any amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra mangeta hitanao ny fanahiko maniry ianao ny nofoko miandry fotoana fotsiny ahy ionako aminao fa ny androm-pisiko sy ny fiainako rehetra eto tany dia noho ianao Jesosy aoka ny teny rehetra izay milatsaka avy eny am-bavanao ho ampanomponao dia teny fiainana mitondra fandresena mitondra fananganana mitondra fanovana hitondra voninahitra andrindrindrindra hitondra ho isan'ny olona kasitranao makasitraka Jesosy satria fantatra fa ainao an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra atraminy maraina no ny antsoko anao magnetaentanao zany fanaiko andria te iaona aminao Andriamanitro Andriamanitro miantso anao te iaona aminao mitenena amin'ity takarivo ity Andriamanitra sokafo ny fonay dia oka ny teny tsy hoe liana ohatrany any am-pianarana izay andray teny mahafinaritra ny sofinay na koa tia halala bebe kokoa ny aminao ara-tsaina fa tena ho teny anovany ao anatinay hiainanay ny sitraponao tanteraka mitenena Jehovah miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen ndaontsika itentanina mafy eo an'Andriamanitra mingavy ianao ahazo toerana androany amin'ity takarivo ity dia izara amintsika eo anatin'ny fotoana fohy ny amin'ny lay olona iray mahaliana an'Andriamanitra lay olona iray io olona io iray alle olona any ary inoko fa eto izy androany ariva amen fa izay olona izay no mahaliana an'Andriamanitra Andriamanitra tsy faly satria feno be ny olona tonga ao anatina fivoriana anankiray fa Andriamanitra faly satria misy olona anankiray mahavaly ny etaentan'Andriamanitra eo amina fivoriana anankiray mafantatrareo fa tsika tsy mifampitady amin'Andriamanitra ao anaty fiakofana na fidirana fa tsika efa nifankahita tamin'Andriamanitra mialohan'ny fotoana hiangofantsika aminy eo zao nendray misy fotoantsika hoe tonga eo fanatren'Andriamanitra dia raha vao manomboka miakatry pasteur Njiva na miakatry pasteur Bobo Bodikely na miakatry Véronavson dia na miakatra ny Lioan'ny Joda vao manomboka mifampitady amin'Andriamanitra mba hiombona aminy mianao ve nareo ohatran'ny hoe tena mavesatra be avy ihany fa tena mila miombona amin'Andriamanitra kely ao anaty fiankofana androany ariva ataoko tena vao manomboka mihitsy ny fotoana dia misokatra ny ato anatiko Jesosy ny teny rehefa teo ambavadiny teo mivaravara ny fasan'ny Lazarosy raha eo izy misaotra anao fefaniaino ahy ianao tsy noho ny amiko izy dia naovako izany vavako izany
fa noho ny amin'retolonreto mba inony fianony naneraka jesosy zany tsy karazan'olona mifampitady amin'andriamanitra ao anaty vokatra terena mpisaorana na fiderana satria manamaivana ny fahafahan' jesosy mifankahita amin'ny tanany rainy isan'andro ny kalitaon'ny fanoloran-tenany sy ny fijoroany eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe ny fiainan'i Jesosy mihitsiny no maneho azo vakiana hita maso porofaotsapahitanana fa an'Andriamanitra izy an'rainy izy. Dia hitantsika amin'izay ny zavatra mitranga ato anaty baiboly dia misy karazan'olona anankiray izay ary izay olona anankiray izay no zaraiko androany tsy izy aloha io olona io fa Jesosy. Amen. Ny salamo 5:1 manomboka amin'ny 1 dia hodinganitsika arakarak'izay hitondrano fanahy masina antsika. Ho tsy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny salamo 5:1 miderahan Jehovah miantsoa ny anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Mirao azy mankalaza azy saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Atao vorery ianareo ny anarany masina aokifaly ny fony izay mitady an' Jehovah. Mitadiava an' Jehovah sy heriny ka tsao mandrakariva ny tavany. Dia ny 5 tsarovo ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Ry taranaky Abrahama mpanompony dia ianareo mboafidy taranaky Jakoba. Jehovah izy no Andriamanitsika manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Matsiaro ny fanekena mandrakizay izy dia ilay teny izay voadidy ho amin'ny taranakarivo mandimby. Eny ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka izay naoriny ho lalàna ho amin'ny Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'Israely ka nataony hoe omeko anao ny tany Kanana olovanareo voazara amin'ny famolaina. Eto amin'ity tenyity Andriamanitra dia miteny amintsika izy fa fiderana ny fiderana azy dia nanomboka tamin'ny fanombohan'ny salamo dia rehefa mifarana koa io salamo 5:1 ny any amin'ny farany indrindra dia miteny koa Andriamanitra hoe halleloja na izay ny farana hoe fiderana ny fanombohana ary fiderana koa ny faran'ilay salamo. Misy olona anankiray izay nitadiavin'Andriamanitra atao anaty baiboly. Tandapa Etiopiana ilay izy. Olona tandapa anankiray nanana fotena nitady an'Andriamanitra. Nitady an'Andriamanitra tamin'ny fahamarinany ity lehilahy ity. Tsy nalala izy fa nangetaheta niala amina kilometatra be dia be tany amin'izay toerana nisy azy nandeha kalesy mba hivavaka ao amina fiangonana anankiray sinagoga anankiray tamin'ny andron'ny jiosy moa judaisme. Dia ao Jerosalema ny toerana misy an'izay sinagoga izay dia vondronao ny jiosy mivavaka amin'Andriamanitra fa izay tsy jiosy tsy mahazo miditra ao amin'io fiangonana io. Dia izy fantatra ny zareo hoe Etiopiana. Dia mba fantatrareo mivavaka ao ny jiosy dia izy eny ivelany eny izy no mipetraka ao anatina tanty mivavaka fa tsy tafiditra ao amin'ny sinagoga akory satria mangetaheta an'Andriamanitra izy. Dia zao ny zavatra nitrango bokin'ny asan'ny apôstôly 9 ao. Ny 5 hankatra amin'ny 9 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Filipo nidina tamin'ny tanàna Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Ary ny vahoaka betsaka dia niray hevitra ny aino izay lazain'i Filipo raha nandray azy sy nahita ny fahagagana nataony. Fa ny fanahy maloto ny antso tamin'ny feo mahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy ary maro marary ny paralysisa sy ny mandringa no sotraniny. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Mazonareo hoe tena hoe fifaliana lehibe tao tanàna satria mirakla, fiovam-piainana, fananganana amin'ny malemy, orakoraka satria fahagagana tsy fahagagana tao amin'ilay toerana. Kanefa ny zavatra nitranga amin'ny 5:20. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao mitsangana ka mandehana mianatsio ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy mpanjaka vaviny Etiopiana sady mpitahiry ny hareny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nodisika nipetraka teo amin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny Isaiah-paminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo andeha manatona ka makanesy amin'io kalesy io.
Ary Filipy niazakazaka nakeo aminy tena ndre azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny tamin'ny mofantatro ve zany zavatra vakinao zany zany teny vakinao zany fa hoy izy ataoko ahoana moa ny fahira tsy misy mampianatra ary izy nangataka ny Filipy hiakatra sy hipetraka eo aminy ary izao ny teny soratra masina ny vakiny nety novonoina tahaka ny ondry izy ary tsy nilobava tahaka ny zanak'ondry moana olohan'ny mpanefy azy mpanety azy dia fietretena nanaovana azy resy lahatra ary izy no malaza ny amin'ny arabelona taminy fa ny ainy nesorina tamin'ny tany ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipy ka nanao hoe masina anao iza moa nolazay mpaminany amin'izany ny tena ny vasa olon-kafa ary Filipy nilobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masin'izany no nitoriany an'i Jesosy taminy ary nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'ilay nisy rano ary roa ilay tandapa ino rano ka inona moa no mahasaka anahy tsy atao batisa na koa ampio hoe dia hoy Filipy raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany ary namaly izy ka nanao hoe mino afa Kristy ny zanak'Andriamanitra dia nasainy janona ny kalesy ary izy roa lahy dia Filipy sy ilay tandapa nidina eo amin'ny rano dia nataony batisa izy ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy dia nentiny fanahin'ny tompo Filipy ka tsy hitan'ilay tandapa intsony fa nandeha tamina lehany izy sady ny faly hitanareo fomangetaeta mitady an'Andriamanitra Andriamanitra mametraka ny lanjany famonjena ho ambony lavitra no ny fahaiza manaony rehetra olona tokana nanirahana olona anankiray natao amin'ny olona maro eny am-panaovana croisade-ny Filipy zany mety manalina ny olona ny ianao amin'ny Filipy reo olona manalina ireo olona mila n'Andriamanitra daholy proof betsaka amin'ny malemy nitsangana njambana hiratra marenina nandre mona ny teny malemy natanjahana fozy izy Andriamanitra Filipy reo olon'ireo mitady izay ilany aranofo fa le tandapa-otom-pianina anankiray tena mangetaeta no mandrakizay mila famonjena amin'ny fanahiny izy teo izy Andriamanitra tamin'ny Filipy ny ran'ilay anjely mandana ozy izy ianao maintsy an'ilay anjely teneny Filipy zao hiala eo anivon'ny olona manaliny fa zany maniraka azy any amin'ny olona anankiray olona ray ny vesatra amalitsika n'Andriamanitra ny amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay mangetaeta ara-panahy nona famonjena dia ambony lavitra eo mason'Andriamanitra no ny olona manalina mitady fahagagana nesoron'Andriamanitra ny ala teo anivon'ny olona manalina Filipy fa noentin'Andriamanitra any amin'ny olona anankiray teteny amintsika ty lehilahy ty tsy vesarany zavatra ilainy toandreo fatrapitady fahagagana maro anisa tao anaty croisade ny Filipy fa olona manana fomangetaeta famonjena ny fanahiny mba tena hoe hifandray an'izany atao hoe tontolo ny mandrakizay zany hoe hoaiza ny fiainako anahoana ny efarako mila n'Andriamanitra jereo fandrar'Andriamanitra Filipy niala tao amina olona manaliny ho any amina olona anankiray olona mametraka ambony lavitra ny lanjany mandrakizay nataony ambony zany famonjeny zany no ny zavatra rehetra izay ilainy dia hozy izy Andriamanitra zay ny olona anankiray voalohany tadiavin'Andriamanitra olona ray tena ilain'Andriamanitra ho iraka marina indray ilay olona faharoa rehefa nilain'Andriamanitra ny fanahin'ny olona anankiray ho vonjena mihoatra noho ny olona manalina mitady fahagagana dia zao indray rehefa hitan'Andriamanitra ny fijoroan'ny olona anankiray ho azy dia zao ataon'Andriamanitra olona anankiray ilainy io ho iraka marina avy aminy ahoana moa le hoe iraka marina avy amin'Andriamanitra Salamo 5:7-7 vovakitsika teo dia hojerentsika kely vetivety Salamo 5:7-7 misy olona voatavy androany arivo ndao ane hojerentsika ny 7:7 naniraka lehilahy ieloha azy izy Joseph namidy ho andevy olona anankiray
raha dintsika ny zavatra nitranga teto a ny salamo dia manambara amintsika ny antony fideranan'Andriamanitra dia ny tanisany salamo a ny antony zany hatramin'ny farany raha dintsika ny salamo 5:7 dia nitany sainy eo ilay antony fideranan'Andriamanitra ary rehefa vakiana amin'ny antsipriany io salamo 5:7 dia manambara fa ny fiderana dia misy ifandraisany amin'ny fahatsiarovana. Eo amin'ny 5:5 amin'ny salamo 5:7 hiditsika rehefa avy eo any amin'ilay olona anankiray sy ny tantarany. Salamo 5:7 5:5 tsarovo izy ny asa mahagaga nataony dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavany. Eto Andriamanitra zany a mametraka fahatsiarovana ny fahagagana sy ny fitsarany vavany. Rehefa tsarotsika ny asany dia mahazo aina ny fiderantsika azy midika fa tsy feno ny fiderana ao an'Andriamanitra raha tsy misy fahatsiarovana ny asany sy ny fahatsarany ary ny fahasoavany izay nataony teo amin'ny fiainanao. Io zany ilay dingana voalohany ny 5:5. Hitanareo ohatra ny te hametraka Andriamanitra hoe melohan'ny fotoana hivavahanao ka anananao faniriana ao am-po sy fanantenanam-pinoana ny zavatra ain'Andriamanitra atao sy hamaliny ianao amin'izay zavatra matery ianao dia ohatra ny te hametraka Andriamanitra hoe tsaroa fa ny zavatra angatanao amiko dia kely lavitra mehatra noho ny zavatra efa vitako anao. Zany hoe ny fananantsika fo mahatsiaro izay hoe jery tamberina na jery todika ny amin'ny zavatra efa nataony tany amin'ny lasa. Mahatsiaro ny Davida mpanjaka zany a amin'ny salamo 7:2 inona lazainy Davida? Hozy izy misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Ndao ane vakitsika mihitsy amin'izay tsika tsy manao tsy anjery. Salamo 7:2 Alleluia. Hozy izy misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Hitanao mahatonga anao rehefa tonga eto am-piangonana dia domelina be. Mahatonga anao ilay domelina be a tsy velombelona ny ao anatinao ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy nandalo an'io etape voalohany io ianao. Io etape voalohany io a no essence na ataontsika hoe solika na carburant manosika ny fideranao azo aina tsara hiatrehanao ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Satria mila tsapanao ao anaty fa zay zavatra voangatanao eo anatrehan'Andriamanitra dia kely sy bitika raha oharina amin'ny zavatra efa vitany ho anao. Dao ny hoe eritreretintsika. Hozy izy Davida tsarovo ny fitahiny rehetra. Ny antony fisaorany fanahiko an'Andriamanitra dia satria tsaroko fa maro ny tanany sy ny fiarovany ary ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainako sy ny fiantohany mandra-pahatonga tonga eto amin'ny fivoriana no any ariva. Misy zavatra be dia be efa nisakan'Andriamanitra tany ambadika tany, accident, loza, tsy tafatsangana maraina, tsy tafota amin'ny 5 ohatra. Melohany atongavanao eto. Ianao zany raha tonga eto, tsy hoe tonga eto ianao satria tokony ho tonga eto kosa ako. Fa melohan'ny fotoana iarahantsika mivavaka sy tondrantsika mamavaka n'ilay manjoanao, tianao sy ilanao ny tanan'Andriamanitra sy ny fanampiany dia mila voky fisaorana ianao miainga avy any ambony miainga avy any an-tranonareo. Andeha bus mandra-pahatonga eto na andeha tongotra tsy olana izay nahatongavanao teto fa ny ao anatin'ny fonao mahatsapa. Melohan'ny fotoana natongavako teto niantoka zavatra be dia be Andriamanitra. Narovany a tamin'ny 4 taona lasa izay zahako. Be dia be ny olona tratran'ny coronavirus dia maty. Fa za mbola velonay nandroany. Ndika zany fa ianao matoa tsy lasan'ny corona fa mbola io ianao. Dia mbola misy raharaha ilan'ny tompo anao satria raha isan'ny velona ianao dia mbola misy antenaina. Ny fiainana omen'Andriamanitra anao zany mbola ambony lavitra no ilay valim-bavaka andrasanao. Za tsy marety aika ho an'Andriamanitra. Rehefa mahatsiaro ianao fa avy amin'Andriamanitra ny fitahinanao dia feno fiderana sy fisaorana ny eo am-bavanao. Ireo karazam-pitahiana misy etape. Misy ny olona tsy faly mihitsy ny endriny raha tsy manam-bola izy nananapoaka. Misy olona tena iloza ny fifaliana rehefa tsy tanteraka arak'izay iriny fo ny aranofo ny zavatra rehetra lalovany eo amin'ny fiainana. Fa adinony fa ny sarobidy lavitra mihoatra noho ny haniny eo. Izay ilay fiteniko foana ny haniny eo ambony vilia mahatehinana. Ianao mbola manana apeti hoe mba te hihinana an'izao a. Ny apeti lafo vidy noho ny sakafo. Misy olona mahavidy omby ray
fa tendo mahita ena ritsy fiainao milendalenda inona mahasamy hafa anareo fahasalamana zavatra tsy azonao ndray izy zavatra tsy azonao izy midika fa alohan'ny ampahazoaina ny fideranao an'Andriamanitra dia tsarovy ny zavatra efa nataonao anao zany no mahatonga milaza fa ny zava-mananaina efatra amin'ny apokalipsy 4 Alleluia apokalipsy 4:9 amin'ny anaran'i Jesosy ary teo alohan'ny seza fiandrianana dia nisy toranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly ary teo voan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy ny zava-mananaina efatra feno maso avokoa ny eo anoloany sy any ivoany ary ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona ary ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanakomby ary ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona ary ny zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina ary ny zava-mananaina efatra dia samy manana elatra eninavy sady feno maso ny tena ny rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andro manalina izy manao hoe masina 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 ny tompo Andriamanitra tsy to ilay taloha ary ankehitriny sy ho avy le taloha sy ankehitriny ary ho avy miteny zany ireo hoe le taloha satria manana maso any aoriana izy hita misy izy eo anoloany dia misy eo aorianany misy maso any aorianany dika fa tsy maintsy manana maso any aoriana ianao vao afaka mideran'Andriamanitra maso mahatsiaro ny tsara rehetra nataonao anao ny maso any aoriana dia maso mahatsiaro ny lasa tsara rehetra ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany lay asany tany amin'ny lasa efa nataony rehetra dia manome lanja ny fideranao toy ny solika sarobidy manome lanja ny fideranao an'Andriamanitra renao mihitsy rehefa manomboka mahazo aina misaotra tompo raha manomboka misangana ny tananao saotra tompo fa tsy maty ny coronavirus saotra tompo fa be dia be ny zavatra nitranga ny lalovako fa mbola tafajory ihany amanakandroany ohatra nefa hoe nitongotra anankiray izany efa ho any am-pasana nefa mbola nazononao ihany ny haiko fa matoa mijoro ohatr'izao tompo dia noho ny fahasoavanao tompo tena misaotra dia manomboka hitanao ny mahazo aina ny fideranao satria tsapanao fa misy dingana efa nioaranao mihoatra noho izay zavatra atrehanao dia eo amin'izay manomboka manokatra masom-panahinao Andriamanitra rehefa milatsika ny salamy 5:5 dia tokony hatsiaro ny asa mahagaga nataontsika satria Andriamanitra mahagaga izy ny tapany faharoa ao amin'ny salamo indray ny 9:9 salamo 5:1 zay hoe salamo 5:1 hoe ny 9:9 mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay izy dia ilay teny izay voadidy ho an'ny taranaka arivo mandimy inona ny tiany baiboly ho tenenina ny anankiray olona no mahatsiaro ny asa mahagaga ataony fa eto indray Andriamanitra tenany no mahatsiaro ny fanekeny nareo mahasamy hafa an'ilay izy Andriamanitra mahatsiaro ny fanekeny ny olona mahatsiaro ny asa mahagaga nataony dia miteny amin'Andriamanitra hoe misaotra anao ny amin'ny zavatra efa nataonao fa eto indray Andriamanitra mahatsiaro ny fanekeny hatramin'ny 9:1 Andriamanitra mihitsy no mahatsiaro fa tsy olona tsy isika fa Andriamanitra mahatsiaro ny fanekeny sy ny fikasany ary mahatsiaro ny teniny mety misy teny efa nilazain'Andriamanitra anao manokana na rema zany na logos zany na mety hoe volonté an'Andriamanitra na révélation avy amin'Andriamanitra tiako fantatrao fa Andriamanitra dia mahatoky izy ary mahatsiaro izay zavatra efa niteneniny mandrakariva izy mampatsiaro anahy bokin'ny Genesis toko faraka amin'ny 20 ny 9 dia misy teny ohatr'izao ao ary Jehovah namangy an'i Sara araka ilay efa nilazainy ary dia nataon'i Jehovah tamin'i Sara araka izay efa niteneniny eto ny baiboly tsy miteny ny baiboly hoe nahatsiaro an'i Sara Andriamanitra fa nahatsiaro ny teniny Andriamanitra apetrao tsara izay manjary lasa misy fahadisontsika hoe mametraka hoe tsarany tsarony tsy sarany tsarony fa ny teniny tsarony indraindray misy fotoana Andriamanitra rehefa mahatsiaro ny fanekeny sy ny zavatra lazainy tsy midika hoe mety ny ataonao dia namaly ianao izy fa engagé Andriamanitra rehefa niteny dia hoe fainy izay ny lazainy zaranga tsy marety eka ao an'Andriamanitra
hitanareo lay izy a anisan'ny toetra an'andriamanitra anankiray tena zay ny mahandriamanitra an'andriamanitra mahatsiaro zay nylazainy izy zay nikasaino any Sara tsy Sara ny tsaroany fa zay nylazainy dia hoy zay aminao androany hoe misy fotoana anankiray zay a efa nisy teny nylazain'andriamanitra taminao na révélation nylazainy taminao mety ianao manadino an'le izy fa za milaza aminao andriamanitra mahatsiaro an'le izy hatramin'ny farany ary zay zavatra nylazainy dia tsy maintsy ho tanterahany satria baiboly dia milaza fa andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona izy ka hanenina rehefa laza izy dia hoe fainy zay ary rehefa nyteny izy dia tanterahany le izy noho izany ty taonjobily ty te ilaza aminao androany arivo sokafo ny fonao fa zay zavatra rehetra nylazainy dia hoe fainy ary zay ninianany tamin'ny tenany dia ho tanterahany. Halleloja. ataony tanteraka arak'izay nambaran'la izy aza fatra-pamaritra n'andriamanitra amin'ny zavatra mitranga eo amin'izay le secret hitanareo mahatonga an'le firam-baovao dia tanteraka amin'ny hetsika vaovao nataon'andriamanitra amin'ny fahatsiarovany ny teniny tamin'ny fahatsarany manontolo no nitenenany taminao dia tonga izy mahatsiaro zay nylazainy ary natanteraka an'izany. Andriamanitra mahatsiaro zay nylazainy ary ny olona koa mahatsiaro ny fahatanteran'izany nylazain'andriamanitra taminy vokana dia mila miteny andriamanitra rehefa miteny zany dia zay le atao hoe fikasana miditra am'izay tsika fa somary tsy hoe sarotsarotra fa izako tena atao milamina be mihitsy izy dia tafiditra tsara daholo tsika rehetrarehetra. Andriamanitra rehefa miteny dia zay le hoe mikasa andriamanitra manambara zavatra izy amintsika. Ny fikasan'andriamanitra dia avy amin'andriamanitra avy any ambony ampidininy eo amin'ny fiainantsika. Zay mahatonga baiboly milaza fa ny fanomezana avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana dia tsy misy tsy hanenenana na misy aloko ny fiodinana. Zany hoe rehefa manome andriamanitra dia avy any ambony no mitsotsorika ataovy amen. Dia rehefa avy miteny andriamanitra dia ny olona koa mila miteny aoriny fahatanteran'izay lazain'andriamanitra dia anao tokony teny amaly an'andriamanitra dia inona indray le teny avalinao an'andriamanitra misaotra azy ianao sy midera azy satria efa niteny taminao izy tsy mahareteka ao an'andriamanitra. Zay no mahatonga antsika mila manam-pahatakarana ny lanja ny fankasitrahana azy ho ambony noho ny fahaizantsika maneho eo anatreny ny etaetantsika. Andraso ataoko milamina be tsy hoe ny fahaizantsika maneho ny etaetantsika eo anatrehany ny zava-dehibe fa ny fotsika mahay mankasitraka azy fa andriamanitra rehefa miteny dia natao anaiky izay zavatra nolazain'andriamanitra ny zavatra rehetra. Tamin'ny voalohany andriamanitra izy aloha no miteny voalohany fa rehefa tanteraka izay nilazainy dia ny olona indray no miteny any amin'ny farany. Rehefa miteny andriamanitra dia zay natao hoe fikasan'andriamanitra na promesse. Fa rehefa ny olona no miteny dia zay natao hoe louange na fiderana mamerina fankasitrahana an'andriamanitra tamin'izay zavatra nylazainy sy nikasainy fa ho tanterahany amin'ny fiainantsika. Ny promesse midina avy any an-danitra fa ny fiderana kosa niakatra avy aty ambonin'ny tany nakany an-danitra avy aminao zay nanambaranja ny fikasana izany. Andriamanitra miteny amin'ny fikasana ho an'ny olona dia miteny izy hoe ianao dia zanako asa mitanako ianao adidiko ianao. Zay teny zay zao latsaka ao anatin'ny fonao dia inona ny vesatra sy lanjan'izay teny zay manoloana ny fiainam-pananao sy ny fandrosoanao ao anaty fanompoana an'Andriamanitra. Inona ny vesatra izay? Vesatra izay dia tokony hamaly ianao ninona zavatra atrehanao dia mananantoka ianao ao anaty fa adidin' Jehovah ny fiainako, adidin' Jesosy Kristy ny fiainako. Rehefa nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra dia somary lalindalina kokoa no tondrany tompo anahy manoloana an'ireo hoe fikasana ny hoe planin'Andriamanitra sy ny projetany dia teny fikasana ao sy ny fifandraisantsika amin'izay planiny izay ka tonga ny fiderantsika tena hoe anandanja eo anatren'Andriamanitra. Ohatra izao no nazava ny fanamasina anazy. Ny fikasana lazain'Andriamanitra eo amin'ny olona dia zavatra efa vita tany aloha. Planin'Andriamanitra efa tany aloha zany fa mbola tsy azo tontolo izao dia efa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
dia rehefa tonga eto an-tanysika zany hoe tonga amin'ny vanim-potoana satria eto an-tanysika voafetra ao anatin'ny fotoana fa misy ny atao hoe lasa mandrakizay na lalàn'Andriamanitra anao zay na tonga azy ny teny tamin'ny Jeremia ozy izy hoe Jeremia toko voalohany ny 5 dia ozy izy fony ianao mbola tsy nitoritoronona tao an-kiboneny nefa fantatra zany hoe nisy fotoana nahalalàn'Andriamanitra ny Jeremia mialohan'ny fotoana natao an-kiboneny azy dia ozy izy ny fanendreko anao ho mpaminany dia satria teraka ianao vao mpaminany fa talohany natao an-kiboneny anao nefa no amasingy sy mitendreko mpaminany ho amin'ny firenena ianao zany hoe ny plano mpanendrenan'i Jeremia tsy ho an'ny tenany le programa ny raha n'izy s'Andriamanitra fa ho an'ny firenena saraka tsy maharetiaka ao n'Andriamanitra ndaso Jesosy tena ampio androany tena mangataka fanamasina ampio androany izaran'ity teny ity dia azoko antoka androany fa tsisy atambolombolony zavatra diso fa sy familin-dalina amin'ny fifatoana tsy ho aminao ny mpino aorin'ny fotoana andrenesany teny fahamarina ataovy amen ohatra zao mipetraka le izy Andriamanitra zany nanana projet talohan'ny natonga ny Jeremia teto an-tany Andriamanitra nanana programa ho anna taranaka génération tamin'ny alalan'ny fisiany Jeremia teto ambonin'ny tany dia inona ny zavatra anankiray mitranga Andriamanitra zany mialohan'ny fikasany dia manao planina izy manao programa izy ary io programa io fa vita mialohan'ny fotoana ny sinao mialohan'ny fotoana zany ny sinao teto ambonin'ny tany zany hoe tany amin'ny éternité passé tany amin'ny lasa mandrakizay no nentin'Andriamanitra ao anatina vanim-potoana hita maso atao hoe tany teto ambonin'ity tany ity misy vanim-potoana rehefa teraka ianao zao sy tonga teto ambonin'ny tany dia nanjary lasa navadika Andriamanitra ho tonga promesse na fikasana le programa tany amin'ny lasa mandrakizay lasa promesse le izy tsy promesse zany le izy raha tsy tonga nofo ianao hita maso eto ambonin'ny tany dia mandray an'le programa n'Andriamanitra le programa tany amin'ny lasany mandrakizay no entin'Andriamanitra tonga fikasana eto ambonin'ny tany dia izy Andriamanitra hoe zao no ataoko anao zao no ataoko sy niriko ho aminao amin'izay renao le izy hoe miantso anao amin'izay Andriamanitra ao amin'le promesse zany Andriamanitra no maneho amin'ny planina asehoan'Andriamanitra ao anatin'le fikasany amin'izay le planina ny fikasana zany dia tsy inona fa le révélation meny anao ao ambadika le planina efa vitany mielohan'ny nahatongavanao teto ambonin'ny tany ataoko milamina be izy zany hoe mielohan'ny teny fikasana rehetra azonao dia mila mandeha tsara ianao ao anaty fahatakarana ny planin'Andriamanitra ho anao ianao zany tsy natao hopino andray promesse ao anatina vida foana hoe teny fikasana fotsiny no alainao fa zay no mahatonga antsika miverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra satria ao amin'le parole sy le teny izay omen'Andriamanitra anao no miafina ny planiny rehetra mombanao sy ny fiainanao eto ambonin'ny tany tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra tika hoe tehaka tsara ao an'Andriamanitra zay no mahatonga an'Andriamanitra manafina ao aminy na fenin'Andriamanitra ao aminy ho fitahim-panalo ny fitahiana rehetra tokony anao satria formen'Andriamanitra ianao tsy antehitra na metraka fo amin'ny zavatra hita maso fa formen'Andriamanitra ianao anana fo miantehitra amin'Andriamanitra tsy hita maso izay manana planina goavana ho anao mialohan'ny nahatongavanao teto an-tany andraisanao ny fikasany rehetra ao amin'izay tsika hiditra bebe kokoa ao anatin'le teny ny planin'Andriamanitra anao zany dia efa tany amin'ny lasany mandrakizay ary ny fikasana ho anao dia amin'ny fotoana zay atongavanao eto ambonin'ny tany satria voafetra ny fotoana ny olona eto tany dia andao no jerentsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra ireo planina manambara fantatrao rehetra momban'ny teny mpikasan'Andriamanitra ao amin'ny teniny amin'izay rehefa tonga teto ambonin'ny tany ianao dia tsinitsinina raha oharina amin'le projet sy le programa efa vonina ho anao ao amin'ny tontolo mandrakizay zany hoe ampahany no asehon'Andriamanitra ao anaty fikasana fa zay mahatonga baiboly milaza hoe voninahitr'Andriamanitra no manafin-javatra dia le goavana be ao am-pon'Andriamanitra tsy voarainao raha tsy ao anaty communion
zay no ilana communion. Omeny zany a le fikasana zao no ataoko anao. Renao le izy satria olombelona eto ambony tany ianao dia falifaly ianao mandreny le izy. Fa zao nefany miara-miasa le fisokafanao anatin'le teny fikasana mampandroso anao bebe kokoa mba anaiky ho volavolain'Andriamanitra. Azaka le programa goavana be tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny alalan'ny fisianao eto ambony tany. Mba fantatrareo ve ny impacte amin'ny ministèran'i Josefa vadin'i Maria ne ngeza be. Ngeza be ny impacte ny asa fanompon'i Josefa. Tsy mivanginy anjely izy. Tsy tonga mivantana ohatra nyresana tamin'ny Maria Gabriel. No fomba nahitany an'Andriamanitra hoe eto mivoaka ny zazakely any Egypte. Ny ankoatran'izay tsisy dia tena hoe zavatra goavana be ankoatra ny mampandrafitra azy. Ka raha nitany eto ambony tany zany a ohatra ny hoe any amin'ny 7e dimension ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Maria. Fa Josefa ohatra ny lehilahy tsy dia misy ilana azy loatra zany fa ohatra ny hoe miakompania amin'ny Maria fotsiny fa za milaza aminao tsy nitonantonona tao an-tranon'ny Maria ny anjely Gabriel raha tsy fofombadiny Josefa satria avy amin'ny taranaka Davida no hitsanganan'i Jesosy ara-nofo amin'izay zao tontolo zao. Somary diaka ao an'Andriamanitra. Ka misy zavatra tsy voatery hazavaina. Ianao manokana io moa tonga eto ambony tany misy zavatra manokana ilan'Andriamanitra anao fa mahatonga le izy tsy mivoaka. Aviliny devoly amina karazana toetra atao hoe ambition ianao na ampo na avinavina koa nandray dia lasa orgueil no mitondra anao. Mitaratra ny asa fanomponao amin'ny hafa nefa tsy mitovy ny antom-pisiny ilan'Andriamanitra anareo. Dia lasa tafaroboka ao anatina faninanana. Tsy ny toe-ponao te ho lehibe ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fa mifanekenao iety anaiky ho tarihana ao anatin'ilay programa mba hisehoany le maha izy ianao. Zavatra tsy azonao. Raha azonao le lesona androany arivo dia tsy karazan'olona anao erreur zany intsony ianao eo amin'ny fiainana fa olona tena hijoro tsara amin'ny antom-pisiana ilan'Andriamanitra anao. Dia azoko antoka fa karazan'olona anankiray tena ho ampiasain'Andriamanitra amin'ity génération ty ny fisianao io. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Mialatsina ne mba vakio kely ane pasteur azafady amin'ny teny frantsay ny Efesianina 2:9-10. Efesianina 2:9-10 mba vakitsika kely amin'ny teny frantsay azafady. Efesianina 2:10-10. Au nom de Jésus, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Fa asansika amin'ny teny gasy izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara au pluriel izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika ao aminy. Teteny zany izy lehibe lavitra sy mihoatra noho ny promesse, ny projet sy ny planina ao ambadiky ny fanamboarana antsika. Zany hoe tsy maintsy ny forono vaovao ianao vao mahazaka ny projetny. Satria ny tena marina tsy servo antsika ny hitondra le izy. Tsy ny fanoloran-tenantsika sy ny fahaizantsika mamaky baiboly le izy. Fa ianao manaiky ho transforme ny volavolaina. Zay le fanamboarana. Zavatra tsy aza. Hitanareo, mahatonga anà na ampianaran'Andriamanitra tsy metraka fo aman'olona. Tsy mametraka fo aman'olona. Tsy hoe miezaka ao anaty fanompona hijery olona metimety hiara-iasa amiko. Satria ny olona afaka metimety androany dia afaka tsy metimety rapitso. Tsy ao ambadiky ny olona matanjaka anananao sy miaino anao ny puissance anao fa ambadiky ny fahasoavan'Andriamanitra manamarina anao. Raha zavatra ananan'ny olona ihany no tianao ananana dia anoto ianao eto ambonin'ny tany satria lany andro ampifaninanana. Fa ny zavatra tadiavin'ny olona manaiky volavolaina dia izay tsy ananan'ny olona ary tsisy afaka ny miasa fa tsy Andriamanitra rery. Halleluja! Rehefa manomboka tsapanao zay ao anaty dia lasa olon-kendre ianao tsy misaina zavatra ivelany fa miainga avy ao anatinao miaino
an'Andriamanitra. Liberté na ny fahafahanao manompo dia tsy zavatra ny ivelany hitarafana anao fa ampiasaina ianao na goavana fa ny fanetretena anananao ao anaty ahafahanao mamoaka amin'ny fotoana rehetra fa olo ny fandeverana ianao, olo ny fanetretena ianao, olon'Andriamanitra ianao. Tsy manana toe-po te hiavaka mihoatra noho ny hafa zany akory aza ao anatinao ary Andriamanitra no mahita sy mahalala an'izany. Fa mandeha amin'ny fahitsiny ianao, mandeha amin'ny fahamarinana, matahotra an'Andriamanitra, tsisy nizaniza tsy ritina ka ho ankalaina sy elonana na ho faty ao anaty fihetsaram-belatsy ihany hatramin'ny farafofonainao satria sady te hity nefa tsy tia tampoka indray. Ny antony tsy olombelona le fanompona fa an'Andriamanitra amin'ny fanompona. Ditanareo rehefa volavolain'Andriamanitra ianao asany isika voaforona tao amin'ny Kristy, noforonona tao amin'ny Kristy fa maninona ny kopia Kristy sy toerana namoronona anao vaovao. Mba nahafanao an'i Kristy ka litsy amin'ny teny fantatrao tiana ho zaraina fa fiainana vakina ao anatinao mba hisy ho tafin'ny hafa. Zay mahatonga amin'ny Paoly laza tsy amin'ny teny pahendrena fa amin'ny fanehoana ny hery. Ny teny pahendrena atsika tovozina amin'ny alalan'ny fahatakaratsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Zao ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra mila mandevitra mila dia tsika tena mpampianatra faran'izay tsara manao amen ny hafa miova fa tsika tavela. Satria rehefa tonga eo amin'ny testa ny fanetretena tsy manetretena mihitsy. Miezaka ianao mamola teny aty ivelany aloha mba maneho an'ilay aitraitra kely mba hatreo amin'ilay takatra. Ary izy tsy miankina amin'ny ancienneté. Tsy hoe nanomboka tamin'ny oviana any nanompo an'Andriamanitra dia mety fa arakaraka ny fanekeko ho forononao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara ny qualité an'ilay asa fanompona. Mahatsara n'io asa fanompona io. Tsy vokatra. Ny kalitao ny asa fanompona tsy hoe voaroaka ny devoly dia nandeha daholo. Na mananao fahagagajo tsy izay ny kalitao, iny efa fanehoana ety ivelany. Fa ny kalitao an'ilay asa tsara tian'Andriamanitra hita dia zao tamin'ny fahadiovam-pony nanoloranao tena. Tsy motivation hafa ny joronao tao anatin'ilay ministera fa Kristy à 100%. Ny vokatry ny fanahy tena tafatoetra tsara ho an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Lehibe sy mihoatra lavitra noho ny promesse, ny projet sy ny planiny anao. Andriamanitra rehefa mikasa dia tsy maneho ny rehetra izy fa mamoaka tsikelikely izy arakaraky ny fatra-pahataterahana ao amin'ilay fanekenao aneho an'ilay asa famoronany ianao vaovao. Toetra, toe-po, miakatra hoe zaka toetra zany sy ny toe-po tanana mandray ny fisehoan'Andriamanitra. Ny fanehoan'Andriamanitra zafa tsy ny fisehoany fa ny fanehoany. Dikany hoe fanehoany izy me mahazo aina miseho amin'ny alalany fampiasany ny toetranao. Rehefa mety amin'ny toetranao dia me mahazo aina Andriamanitra miseho izy mijoro vavolombelona mihitsy hoe za miaraka amin'ny olona io. Ary ny enjana tsy izy tsony no hita, tsy ianao tsony no hita fa izy no hita amin'ny alalanao satria tsy ianao tsony no velona fa izy no velona ao anatinao. Zany mahatonga antsika rehefa miverina amin'Andriamanitra dia miteny foana fa mihoatra lavitra noho izay efa nataony nefa vitany tamin'ny zavatra rehetra ilaintsika aminy. Satria io toe-po makasitraka io tsy ananan'ny olona tsy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra io. Io ny absent voalohany rehefa ratsy ny fiombonan'ny olona amin'Andriamanitra. Tsy makasitraka an'Andriamanitra zany. Ohatran'ny hoe izy mihitsy ny oro-indrindra. Ohatran'ny izy ny faran'izay vomafy indrindra. Adinony daholo ny zavatra nataon'Andriamanitra rehetra satria badeny ilay zavatra mbola tsy taneny foana izy. Andriamanitra zany tsy manao ny zavatra rehetra araka ny fikasany fa araka ny planiny. Ao amin'ilay planiny Andriamanitra ny miainga fa tsy amin'ilay fikasany. Ny fikasany lazay sy anairany ianao zany mahatonga ilay inona ilay fikasana mbola tsy tanteraka satria ianao tonga dia miandry teny fikasana hitranga fa tsy miverina ao amin'ny planin'Andriamanitra. Zay fototra ampitranga ny fikasany rehetra. Misy zavatra efa
efa vita mialoha antsika noho izany tsika mila manana an'izao fo zao tara loatra io ady atrehanao io androany ny antony mialohan'lay information de le vaovao azonao hoe resy ianao kivy ianao sy ny zavatra hitany masonao androany Andriamanitra efa nahavita mialoha ny ady ary manomenao ny fandresena zavatra efa vita enoy tsika ny androany mandroso makany amin'ny toerana efa nandresen'Andriamanitra mialoha zany hoe Andriamanitra efa tany ianao vao hoany zany hoe faneninareo zany efa kopaka daholo zany le adveny aloha any zay ianao vao alefany fa mahatonga ny ohatra mbola mizesta dia satria jambenan'le devolo ny masonao tsy mifankahita amin'le zavatra efa vitan'Andriamanitra ho anao zay fotsiny problème zay mahatonga anay manaitra anao ao anatina communion fa rehefa tsara ny fifandraisanareo sy Andriamanitra rehefa mety amin'Andriamanitra ianao tonga dia tsangan'Andriamanitra eto ambony tany ho karazan'olona mbola tsy nisy mihitsy atao hoe imbatable ny anaranao tsy resy mihitsy ny dikan'izany tsika voany fa Andriamanitra efa tany izy no verina ary efa vita ny zavatra rehetra vao nasainy nandroso amin'izay ianao ohatra misy fotoana nijery baolina hoe tery baolina fa hoe tsisy le ohatra ny ake tsy afaka mijery baolina satria tsy mandeha intégral amin'ny baty sasasasany ihany afaka mandeha amin'ny TVM ohatra euro io dia mba misy hoe ekipa anankiray zany mba ohatra hoe toaranao fa mahafinaritra anao ohatra ihany mba toaniko tena mba mahafinaritra nefa ao anatin'le programma zany efa falerianao hoe hijery an'le baolina dia tsy tafajery dia rehefa rana zany dia difo nijerena dia nijery taty arina amin'izay zany satria efa vita le baolina teo ampijerevana an'le baolina efa fantatrao le izy hoe any amin'ny faraparany mandresy le ekipa nytoananao fa tany am-boalohany le adveny napiditra voalohany dia hitanao zany le adveny mirakoraka be dia raha inao zany mijery le film tsy tokony ho taitra satria film efa hitanao le izy tsy marety kaman'Andriamanitra dia raha hitanao zany anao le adve zany mapiditra baolina voalohany ianao zany tsy tokony teny eo anao dia pararehetra eo satria manohana n'le anankiray fa fantatrao hatramin'ny segondra naminon'le olona n'le baolina hoe any amin'ny 87 minutes 2 secondes misy baolina anankiray aorinan'io 1 minute après mbola nisy anankiray faharony nandesy an'le ekipa nytoananao zao le izy tiako fantatrao fa ao anatin'io zavatra rehetrarehetra mitrangy io tsy ny advenao zany no andresy fa ianao no andresy ary ninonina plano ny fahavalo tia ny andavonanao efa ompony Jesosy Kristy tamin'ny namantsena azy teo amin'ny azo fijaliana nilaza fa vita ny zavatra rehetra zay lazaiko tamin'ny fianaratsoa ny ererany devolo matahotra ny tanan'Andriamanitra hetsika izy dia ny fantsihany matahotra ny tongotr'Andriamanitra hetsika izy dia ny fantsihany fa adinony nanjaitra ny vavany tafateny ihany Jesosy alohan'ny efatesany hoe vita dikany hoe vita tsy hainao tsony ny amita azy fa izy nanatanteraka le tsy marety aika Andriamanitra mahafantatry ny devolo ve fa Andriamanitra ny hoe namorona ny zavatra hita tamin'ny teniny no izany ny tanana azo sakarana fa mivava tsy azo tapenana film efa hita io efa fantatra ohatra amin'ny farany ny burena tafiditra tonga anao andresy aza matahotra ianao fa ny match efa vita fa ianao sisa ny mila mandroso tsara fa efa anao ny fandresena ny programma sy ny projet efa lasa rehetra tany aloha dia efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny tontolo mandrakizay fa nikasany natanteraka eo amin'ny fiainanao izy aza matahotra namana fa vitan'i Jesosy io amen tsy any zany ny olantsika mila miveriny ianao ao amin'ny planin'Andriamanitra ny planin'Andriamanitra manitsy ny fiainanao mifanaraka amin'ny volontény zay fotsiny mahita olona araka ny foka dia natsangany Davida aninony kay Davida anao ny sitrapony rehetra ka mametra-panontaniana aminao vonona avy anao anao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra raha ianao le vonona anao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ahitsio ny fiainanao ny fitondran-tenanao ny fijoroanao ny fomba fanaonao hifanaraka tsara amin'ny sitrapony fotsiny fa raha ianao zay olon'izay androany arivo dia teteny aminao fa kely loatra trano tokony olona nalakely ty sy zao tontolo zao fa oriny fotoana tena hijoronao anatina fanoloran-tena mendrika sady tsara
tenao indray le olona ndrasan'izao génération zao a so atsangan'andriamanitra somary teka ao an'andriamanitra za mahita ato anaty baiboly fa ny planin'andriamanitra ho anaty ranaka anankiray dia manangan'olona foan'andriamanitra anatanterahany sitrapony resaka tsika tamin'ny voalohany fahatsiarovana ny asany resaka indray tsika ny fahatsiarovan'andriamanitra ny fanekeny sy ny teniny andriamanitra zany tsy manirako olona anankiray satria ilainy le olona na mahay be fa andriamanitra mampifamatotra ny filany an'le olona amin'ny toepony sy ny fijoroany manomboka androany a enoy tsara zay tokony hoenona dia manam-pena sofina amin'izay tsy tokony hoenona ny anjara voatendry tsy inona tsy kambanana amin'olona fa anao sy andriamanitra le izy noho izany ny zavatra miditra ao anatin'ny sofinao dia misy impacte ny anatin'ny fonao raha sanatria tsy mampandroso anao le izy miangavy a mandori dia mivavà tsara ny planina ho an'ny taranakarakay dia mila olona andriamanitra natanteraka an'izany mitady olona andriamanitra teo amin'ny Israely ohatra le fitaratra nomen'andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona teo ambany lalàna ry zareo tamin'izany fa tao nipoirany Mesia sy ny amonjy ny olombelona rehetra tamin'ny alalan'ny fijoroany Abrahama ny nampiasain'andriamanitra tamin'izany io planin'andriamanitra io dia nifidy olona atao hoe Abrahama andriamanitra hiaingana rehefa mitady andringana ny jiosy ny Israely ny Yamana dia zao ny zavatra nitranga nijery vehivavy anankiray andriamanitra atao hoe Estera midika fa andriamanitra dia mitady olona anankiray hanao ny sitrapony ho an'ny taranaka Israely rehetra afaka milamina be mihitsy Estera tao an-trano satria mpanjaka vavy izy tsisy idirany mihitsy hoe omena seny Mordekay fa izy efa ao anaty lapa afaka milamina dia eritreretiny hoe olona tsy voafory Estera aza miditra amin'izany ianao efa milamina kina indray ny ilana an'izany rediredin'ry Mordekay ho tapatenda rapitso izany fa zay apetiny ato amin'ny lapa eritreretina tia tena velona ianao ve tia tena ao anatinao renao mihitsy ianao hoe olona mbola tsy tia mizara sy mijery ny afo izany ao anatinao ianao mahalala an'izany ao anatinao a motivation ao anatinao zavatra hafa hitan'andriamanitra le izy za tsy miresaka eto le hitan'ny olona mapetipety a fa le hitan'andriamanitra ao anatinao ampiasanao ve andriamanitra ianao ve le olona ny aleny tananao hafa ny aleny tongotrao rimy tsy pilaka re ianao tsy mamela ny ady ho an'andriamanitra fa ianao te hiady ho anao raha misy zavatra tsy faly kely tsy maintsy maneho hoe za tsy faly amin'io koa le tsy faly tsy fantatra hoe inona ny tsy mampifaly a fa Estera aleoko manao risika ny fiainako anatiny ny mpanjaka nametraka tao ambony izy ny Israely tsy horingana toy izy andriamanitra hoe bravo vavy kely matoko vavy kely ndo itentanina mafy be ny amin'izany fanoloran-teny zany amen amin'ny asan'ny apôstôly toko telo ambin'ny folo andininy fahenina amin'ny telopolo asan'ny apôstôly toko telo ambin'ny folo andininy fahenina amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra asony olona miarabelona taminy asony olona miarabelona taminy tsy tamin'ny tenina fampianarana le izy fa fijoroana sakrifisy ho an'ny hafa niado amin'ny fireneny Davida ka tsika tsy maiky ny ampianatra fa maiky ny joro andriamanitra tsy mitady olona mahay be ho ampiasaina fa mitady olona manana fo sy fiainana tsara mba hiasana tsy mareteka ao an'andriamanitra vokatra ny fijoroan'ny olona anankiray atao hoe Daniel lasa mpanjaka Darius nanaiky an'andriamanitra ary ny fireneny nampiakofa ny toenatren'andriamanitra Daniel satria kasapesaka sabedina koa mety hoe olona telo ny hita fa fijoroan'ny olona vitsy nanaiko ampiasain'andriamanitra lasa ny fireneny Babilôna ny akohaka teo anatren'andriamanitra ka isaky miresaka mikasika momba ny olona vitsy dia miresaka mikasika momba ny communion'ny olona anankiray atanteraka ny sitrapon'andriamanitra rehetra Davida tamin'ny androny
dia taranaka mihitsy no fitianan'andriamanitra azy ho amin'ny planiny ka ny fotoana isaky ny vanim-potoan'andriamanitra dia mitady olona ray hitondrana reo vay afim-pifoazana zany afim-pifoazana zany tsy mety za ndray zao nitondra fifoazana zany nitondra fifoazana aseho anefa tena fifoazana tena izy io tsy voatery eto zany tsisy miresaka mihitsy iambo hoe zany hitondra fifoazana na ny olona riny hitondra fifoazana na ny aty fa zay mitondra dia raina jesosy fa zay mila fifoazana na tsy zay zany hitondra zany tsy maninona fa raha zay misy oranay n'andriamanitra ndo hoe dia tanina mafy be ho an'ny tompo fa le izy rehefa ny zavatra ilaina zao zavatra authentique vita sonia tsy misy motivation hafa tsisy motivation hafa tsisy voninahitra hoe zany hitarika ny masaky ny hafa tsy ho masaka ao zany mihitsy satria nitoetranareo tsy mitovy ho dominena amin'inona izy akaiza manitretena eo tana mahirin'andriamanitra mba nandraotany antsika menakavy no mitoera-piasanao eo zany ny zavatra rehetra zay ataonao manitretena fanitretena ihany ny fisandratana ary tena fanitretena fa tsy haitraitra manitretena famarina anankiray no etiko a dia hiala eto kely efa rapitsondray a nytoyny andriamanitra tsy namorona anao isakafo nanambady na hiasa na namelo tena fotsiny eto an-tany ny fiainantsika tsiraray ava reo dia misy fahavelomana ao anaty projetn'andriamanitra daholy tanjona voafaritra mazava tsara tsy hinana sy sotro na ilalao no atongavanao eto an-tany mila mamaly anao nyo antso projetn'andriamanitra anao io amin'ny taranaka zay mahatonga antsika misy exercer dia ny androany manazatra amin'ny fonao mba fo ho an'ny maro fa tsy nareo menakavy rery matetika rehefa nareo menakavy dia titena mihevitra zay momba anao sy momba anao zay mampety anao fa mila andriamanitra olona manana fahatakarana projet lavitra sy ambony noho ny fiainany manokana misy ny projetn'andriamanitra ivelan'ny projet anao everinao fa mety be leny anao io fa mbola mihoatra lavitra anao io tian'andriamanitra hitondrananao misy ny projetn'andriamanitra zay mahatonga n'andriamanitra mamola volanao ifanaraka amin'le planiny fa tsy fefika ao anatin'le teny fikasana fotsiny tsy fikasana fotsiny le izy fa planina mihitsy andriamanitra zany efa mamomboka manaitra anao anaty appel izy ny amin'ny fikasany ahafahanao mitodika ao amin'ny planiny ao a izy fotoana anankiray zay davida olona mpakatondray aman-drenina izy dia mahafinaritra amin'ny davida tsy ahoany zay tenin'ny olona fa olona tena farak'izay meno an'andriamanitra izy ale izy tsy hoe mafisofina be izy fa olona manana ny fon'andriamanitra tanteraka ty lehilahy ty nandiny fafitambin'ny folo amin'ny samuel voalohany toko fitambin'ny folo manoko mindiny fafitambin'ny folo sy fahavalambin'ny folo o jesy tamin'ny davida zanany eto ty lango erany efa ity sy reto mifolo reto ho an'ny rahalanao ka dia tery faingana ho any antoby ho any amin'ny rahalanao ary zao hoe eto any mpifiarivony reto fromage didiny folo reto dia izao na tsara ihany ny rahalana na manao ahoana ary hitondray izay ahafantarako ny toetrany ihany zany hoe hitondray vaovao any dikany dia ino nataony davida oy papa dia nentin'le mofo kely hoentiny any amin'ny rahalahany davida nakatohan'ny rainy niteraka azy teto an-tany lasa izy nakany amin'ny toby nitondra an'le mofo any zokony sy fromage zavatra tsy fantatra davida dia zao ny zavatra tsy fantany taorinn'iraky ny rainy teto an-tany dia ny afo natao anatin'ny fankatoavany ny iraka tena ilan'andriamanitra azy misy zavatra ndraindray no mila mianatra makatoa zay zavatra sain'andriamanitra taonao amin'ny fomba tsotra fa ombadika le fankatoavana tsotra kely ny miafina le fankatoavana goavana be ataovy amenna moa voatonga izy vita ny iraky ny rainy nataon'andriamanitra tao am-pondray ny vesatra hamonao ny goliata amin'izay ny firenena izy manaiky ho fantsona ho an'ny ankonany fa andriamanitra nanangana azy ho fantsona ho an'ny firenena ndraindray misy testa lalovanao fa vokatry le toetra dia midy ny varavarana dia teny aminao fa rehefa hitan'andriamanitra ny toeponao dia ombadika io planina kely ataonao io
le planina goavana tian'Andriamanitra moana anao satria lanja ny fankatoavana dia ambony lavitra no lanja ny fahavitriana dia anao zavatra. Tovy amenina moa masangana tanan'izay mandre anahako fainy amin'ny lanitra aratanao dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonao. Saotra Jesosy ny amin'ny teninao androany olona ray ny tadiavinao. Samsona ny ranao olona ray ary zay na tonga ny Davida bedy fangamotsy ianao rery na saiko miatrika Goliata hampanaiky firenena fa mahery aho. Ko maninona ny isainao ny Israely andeha atrikady midika fa te hivery ny Davida hitoky amin'ny isan'ny olona. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao vava amin'Andriamanitra. Jesosy io tsy olona no ilaiko fa ianao no ilaiko eo amin'ny fiainana. Aza velanao ereo rahako, aza velanao ereo raha ametraka fo aman'olona na hijery olona ho mpanampy ahy ambony no ny fanampianao. Asandrato ny tananao vava mety etra amintsika anie zany ndraindray rehefa misy problème ho fiainanao. Tatato André ny antsaronao voalohany dia nento Suzanne vavakintsika androany. Aloha tatato André tahin'Andriamanitra ny amin'izay misy azy any. Nento Suzanne koa lasa lavitra fa Andriamanitra te hivantana aminao androany. Teneno Andriamanitra androany tia mifoko tompo amboary ahitoky aminao tanteraka. Fotoana izao tokony hijerevako ny ato anatiko raha misy tsy mety tokony amboariko dia jereo le examen tsy mahafaka anao mihitsy. Aza mijery ny eo akaikinao sy misaitsaina olona ianao eritreretina androany fa fotoana izao hivavahantsika sy hitodiantsika tanteraka amin'ny ao anatsika hifankahitantsika amin'Andriamanitra. Tompo fantatro fefa tena akaiky ny fotoana hiverenanao me matoy foana ny afatra ndrandreny ena mesazy aza mivily raha vo tsy ampy fiambenana sy fifantora satria raha vo tsy zaka ny toetranao ny toe-ponay dia miverin-dalana izay tady izay mesazy mapetipety ny sofinay dia zay ny lazainay hoe mirehatsa nefa diso Andriamanitra zany. Androany ny firetanay dia eo aminao ao amin'ny sitraponao zato isan-jato ny firetanay ampivereny mandrakarivo izay ao anatin'ny fonay ao hijery sy hevitra Andriamanitra fa zao lanja ny fankatoavana dia ambony lavitra no zavatra mpanovinao rehetra. Lanja ny fanetretena dia sarobidy lavitra no ny fanorinay hisandratana. Lanja ny fiankinana aminao ao anaty ady dia ambony lavitra no ny lanja ny fandresena. Ny ilaiko Jesosy io le tsy hain'ny olombelona omena fa ianao rery manome an'izany. Tompo tsisy olona mividy fahasalamana eny an-tsena fa ianao rery no afaka manome an'izany. Tsisy olona afaka hividy fahasoavana eny am-botika fa ny fahasoavana avy aminao zany. Ameonay ny fo ametraka ny lanjan'ny ara-panao ambony lavitra sy mihoatra no zavatra rehetra Jesosy. Zany ianao ny arivany angatahako natrenao misy foana ny ambony lavitra sy mihoatra narinao ny olona amanaliny izay mangeta hita fanasitanana fa noentinao Filipo any amin'ny lehilahy anankiray mangeta entanao tandapy Etiôpiana. Jesosy mampianaranay anisan'ny andronay tsy hoe mahay mitorina manaitra fa miaina ny zavatra torianay ary taitsy amin'izay zavatra lazainao satria zany ny fanirenao ambony indrindra. Afofany amin'ny lanitra ny taranao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Sotra to fefaniainao na ianao makasitraka amin'ny zavatra rehetra voninahitra ny eonao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ty hafa mafy ho an'Andriamanitra. Mahazo toerana tompoko a vetivetitsika no fanatitra ho an'Andriamanitra so amin'ny filazana ihany koa. Alleluia. Tain'Andriamanitra isika rehetra raha tonga any aminao iny box iny dia ataovy ao anatin'iny azy rehetra amanginy ny tompony fonao na fanatitra na ny ampahafolo-karena na sakrifisy izay hoentinao an'Andriamanitra amin'ity andro hatrany maizy amboninahitra azy. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahafahantsika mbola mifandray sy miombona amin'ny eto amin'ity toerana ity ary misaotra ny tompontsika ny amin'ny fisian'ny fotoana tsy tapaka ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra. Raha-pitso ny programantsika dia ety ihany ny fotoanantsika raha-pitso maraina amin'ny 7 ora no fotoanantsika raha-pitso maraina amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo miaraka indray tsika miombona amin'ny Jesosy eto amin'ity toerana ity raha-pitso maraina. Ary ny programantsika ny amin'ny herinandro rehetra iny tsisy miova ny sekoly
anasananao raha zao ianao vao tonga eto amin'ity toerana ity dia manana fotoantsika isan'andro alatsinainy ny talata ny alarobia etsy amin'ny sopu ao amin'ny riana faharoa dia anasanantsika ireo fotoanany sekoly manomboka amin'ny fito maraina ka hatramin'ny valo sasany dia tsara ianao mandray tenin'Andriamanitra melohan'ny hiatrehana koa ny tontolo andro miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary be dia be ny vavolombelona efa rentsika nataon'i Jesosy tamin'ny fiainany tsirairay avy manoloana n'izany hoe andeha hiatrika tontolo andro ianao hiatrika zavatsarotra be dia be ianao dia mandray tenin'Andriamanitra aloha dia ao ambadik'izay kosa misy zavatra manomboka ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Latsinaintsika miaraka amin'ny sekoly famahana olana, talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia sekoly ny fitahim-panahy ny fanambiana toetra dia anasanantsika ireo fotoan'ireo amin'ny herinandro indray zany miaraka tsika miombona amin'Andriamanitra ao anatin'ny teniny zomatsika dia miverina eto amin'ity toerana ity miaraka misaotra ny tompo eto ihanytsika amin'ny efatrora tolakandro ny fotoanantsika eto amin'ity toerana ity. Tahin'Andriamanitra manokana ianao akoatran'izay raha zao koa ianao vao tonga eto dia tiako mampafantatra anao fa manana radio tsika 90.8 FM anasananao dia zay rehetra toroteny mbola tianao iverenana dia mieno an'izany radio izany fa afaka miaino tsara tsika mamerina indray miaino ny tenin'Andriamanitra ary sarobidy be satria isaky ny adiny ray eo misy tenin'Andriamanitra mandeha misesisesy dia tena hoe tsara ho antsika tokoa ny miaino an'izany. Ta iny Jesosy hoe tombavaka ny asa fanompoantsika rehetra ireo projet maro samihafa hoentintsika mbavaka na ny projet fananganana ny centre SVKL dia tsika rehetra miaraka miompo amin'izany mivavaka ho amin'ny fahatanteran'izany asa rehetra zany tahin'Andriamanitra tsika rehetra ary akoatr'izay dia hoetombavaka koa ireo asa rehetra mbola miandry antsika amina famonjem-panahy efa manana programa maromaro tsika any amin'ny croisade dia apetraka tsika amin'ny tompony fahatanteran'izany rehetra zany hoentintsika mbavaka satria manana fotoanany tokoa Andriamanitra amin'izay rehetra manginy sy kasihany fon'olona iray any amin'ny faritra maro samihafa izay mbola an'rahan'i Jesosy antsika fa dia isaorantsika raha mbola men'Andriamanitra ny fafana ahafahantsika miatrika an'izany asa fanamponana rehetra zany. Voninahitra ho an'i Jesosy manasanao hitsangana injiro ny tananao dia hivavaka ho an'ny fanatitra antsika. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra mankasitraka manome voninahitra anao izay misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro tondra ny fanatitra eto anatrehanao ary satria teninao ny manambaran'izany ao ka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra fa mity androandroany ny fanatitra tsara indrindra hoentinay dia ny fonay Andriamanitra ny tenanay ny mombanay ray manontolo ho tena mpanompo ny sitraponao Andriamanitra ary tena olona ho tena pakatoa izay rehetra ny lazainao tokoa ary dia manolo teny izay ho pakatoa izay rehetra ny lazainao. Misaotra satria androany ianao mitady olona ary nahita olona ianao eto amin'ity toeran'ity androany ilay olona tena anao araka ny sitraponao ho voninahitra ny aranao mankasitraka ny amin'ny fitiavanao raisy izao fanatitra izao fa vokatra ny fonay rehetra ary ny fankasitrahanao amin'ny tsirairay avy nizaniza nitondra ny fanatitra teto anatrehanao mba hahita ny fankasitrahanao izy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mitehaka mafy tsika voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Mila fantatsika ity fahamarinana ity ny fanomponan'Andriamanitra dia tsy hoe zavatra ataontsika ohatry ny any an-tsekoly mandray fampianarantsika dia mahafinaritra be ilay izy dia maikitsika ny izaran'ilay izy na maikitsika ny joro hoe tena mahafinaritra be ilay toroteny omaly tsy izay ilay zavatra andrasan'i Jesosy amintsika miandry antsika hiaina an'izay zavatra rentsika Andriamanitra. Matetika rehefa orian'ny toroteny dia misy ady manokana izay hatrehanao tsy ady andresenao fanoherana fa hiady andresenao ilay toetra tsy izy ao anatinao ary matoa Jesosy mamerimberina an'izay foana amin'ny sekoly hanomana olona Andriamanitra dia manotenoteny hoe eto ilay olona dia engany mba ho ianao izay olona izay. Amen. Enga mba ho zah izay olona izay dia ho hitantsika raha-pito izay olona izay rehefa mandehandeha eny ilay olona dia hitanao hoe iny ilay olona tena nandray an'i Jesosy ary efa jerena amin'ny fiainany olona matahotra n'Andriamanitra mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra tia fahamarinana miaina amin'ny fahamasinana mandeha araka izay nolazain'Andriamanitra taminy mijoro ny vavolombelon'ny teny fahamarinany mba fantatrareo fa ny tsy fijoroanao kely mety mamindra any amin'ny hafa ilay izy
dia mijery ny hafa hoe azo atao zao e. Dia ny sasany tsy miteny fa mavesatra fotsiny izy any anatin'ny fony. Dia eritrereto ianao hoe le mpitondra vesatra sa le manamaivana ny hafa ao anatin'ny fiarahamonina misy atsika. Fa ny fotakian'Andriamanitra dia olona tsy mampandevitra ny sitrapony rehetra. Ao a hitantsika tsiray avy Andriamanitra toy ny rapitso, mahafinaritra be ny toy ny rapitso ao anatin'ny école ny communion. Mingavy mba ho tonga ianao fa mbola misy point anankitelo tsy voazarako ao anatin'ilay izy ho tohizako rapitso zay point anankitelo zay mikasika momba ny hoe fijoron'ny olona anankiray le ilain'Andriamanitra araka ny fony. Ary ny fiafarana zavatra dia tsara lavitra no fanombohana ataovy antokary a fa mipartisipe tsara ianao ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra mandritra n'izany fotoana rehetrarehetra izany. Rapitso fotoanantsika eto fandraisana ny fanasan'ny tompony boka amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny sivy sasany maraina. Fafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaotra ny tompo mifotsika manontolo isika makasitraka Jesosy. Rehefa mety ny toetranay, mety ny toeponay, mety aminao satria ao anatinay ny fo manaiky ianao. Lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay tsy hoe mety ny toetra fa tsisy Jesosy. Jesosy mifototra izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Fa rehefa hiainanay ny fahamarinanao dia mahazo ainy ianao. Ao anatinay mitahiry ane sy mampijoro anay araka ny sitraponao. Ary ny famonjena dia amin'izay vitanao dia tsy ho ampinay na nalanay Jesosy. Tsy hoe ny fanasitranana dia mila mandoha vola be zay vao sitrana, mila mividy menaka zay vao sitrana, mila mividy zavatra be dia be zay vao sitrana, fa tsisy mahasolo ny diakapoka roa arivo taona lasa. Ny anaran'i Jesosy ny fototry ny fanasitranana ary ny diakapoka taminy ny manasitrana. Ampianaro zay isanandro isaina fa tsy hoe menaka vaovao isanandro ny ilainay, fanatrehanao isanandro ny ilainay. Saky maraina zay dia manandran-tanana manome voninahitra anao sy miteny hoe mila anao ny fiainanay. Jesosy akaiky ny fihevinao, tsy soloana diloilona zavatra hafa ny fanatrehanao fa ianao le Andriamanitra tokana velona mandrakizay ianao nandrasany nofo rehetra ary ianao ny tsenanay any amin'ny raha alanitra. Androany hariva Jesosy mino fantsiray avy zay tonga eto dia olona afaka indray kasika avy aminao avokoa ho an'izay manokatra ny fono anao Andriamanitra. Ataovy tanteraka ny fianan-tsiray avy zay tonga eto fanasitranana avy aminao. Ilainay koa ny mahita fa nikasika ny fiainanay ianao satria ny fiainanay ambony tany raha vesara nady zay dia reraka ihany eny an-dalana ampaherezony olonao Jesosy. Ataovy tsapany hoe raha mandeha izy miala ty toerana ity dia tsy rery fa miaraka aminy ianao ao anatiny ianao mampahery ianao mampandresy azy ianao dia efa vitanao daholo no hatrehany. Noho izany hiditra any amin'ny victoirany izy Andriamanitra. Raha ranomasina mena nkatona azy ny sokafanao no ny fanekena tsaroanao Andriamanitra. Androany amin'ity takarivo ity oka ny tsiray avy ahita fiteo anatrehanao, ahita ny tananao mitsotra andray fahagagana amin'ny lafiny rehetra izy ho fiainam-piankonany amin'ny asa mandraharahany ho an'izay makabaka rehetra tononona ny fahafahany. Isoranao Andriamanitra fa zanaky ny asa fanompona rehetra afaka BPC afaka CP daholo voninahitra ho anao rery mandrakizay. Ary eto indray ny baka manaraka mbola ho afaka daholo koa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano ny fahombiazany ny tsirairay avy amin'izay zavatra hatrehany eo amin'ny asa mandraharahanao io. Fantatro fa hiasa ao Andriamanitra satria tsapaka atao anatin'ny foko fa olon'ny fanjakana ianao. Noho izany izay olon'ny fanjakan'Andriamanitra rehetra tsy ho foana zany ny kitapom-batsiny, tsy ho rity zany ny vata fitehirizan-tsoanao ao an-trano amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Petra amin'ilay faritra marary ny tananao fivavaka ao anao ary ianao koa hivavaka ao anao manokana miara-mivavaka isika. Raiso ny fanasitranana na maso na tongotra na tanana, raiso ny fanasitranana na ozatra na fanaintainana na ny amin'ny loha na tovava, tenda, lalakanina, vavony, sarakaty, aty, rà na vo, azon-damosina na ny amin'ny taola-tehezana, ninonina aretina rehetra ny mitovam-pananan'Andriamanitra na ny amin'ny ozatra, zay karazana aretina mety tsy voatery ho fantatry ny anarany. Baiboly dia milaza fa efa voasoratra ao amin'ny bokinao avokoa zay fony mbola tsy ary fomba. Noho izany izay tsy tanteraka rehetra afaka anao livraison ianao Andriamanitra. Satria ny kopian'ny zavatra misy eto ambony tany dia misy eo amin'ny stokany lanitra. Aoka isy livraison amin'ity takarivo ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ninonina fatorana rehetra amina karazana ota tsy mety afaka isy délivrance ao anao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninonina fatorany démonie tsy fahatsiarova-tena tsy fahatsiarova-tsaina afaka amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tononoko ho fanafahananao amin'ny lafiny rehetra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Raiso anteneny hoe raisoko amin'ny anaran'i Jesosy, raisoko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanafahana
amin'ny lafim-piainako rehetra ho voninahitry ny ray zanaka ary fanamasina. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Azadino fotoana antsika rapitso tena fotoana spesial toy le androany dirantsika bebe kokoa amin'ilay olona iray tadiavin'Andriamanitra. Veloma